Dia tonga soa eto amin'ny acoustique gasy daholo ny hira ianarantsika zao dia hiran'ny Lolo avy amin'ny Lolo sy ny tariny, dia ny lohateny soratsoratra SMS. Capot eo amin'ny 4e case dia tonalité G majeur na E mineur zay tianao. Mitovy ihany ny accord anatin'ireo. Ny intro sy ny couplet dia mitovy ny accord zay ampiasainy ka loatra tonga dia tomboka. Accord efatra misesy ohatran'izao mifanena. Iny E mineur. Fa corde roa ihany tereny. Jereo le diagramme, jereo D majeur. Corde roa ihany tendreny fa afaka ataonao an'izao koa. D majeur, jereo C majeur. Na ataonao an'izao. C majeur. Tapy zay G miaraka amina basina B. Zay. Ok, accord efatra. Misy an'izay. Dia avy eo accord efatra manaraka. Zay. Iny C majeur na dia avy eo G miaraka amina basina B. Dia avy eo A mineur 7. A mineur 7. Fa corde roa ihany tsiny antenena dia tsy manina na ataonao hoe misokatra ohatran'izao ny tananao. Dia avy eo G majeur. Zay. Zay. Ok. Tapy zay G ady 9 moa fiantsoko anazy teo fa ohatran'izao mifanena. Eto misy A aty mahatonga anazy ady 9. Dia avy eo sokafana. Zay le izy. Iny iny le G ady 9 dia avy eo C ady 9. Ok, ty. Misy an'ity D ty mahatonga anazy hoe ady 9. Tapy zay miverina G ady 9 indray. Dia avy eo D miaraka amina basina F dièse. Zay. D miaraka amina basina F dièse. Iny phrase fahatelo iny ok. Dia miverina daholo indray izay rehetrarehetra zay. Dia eto G ady 9 fa hafa nay fitendrena azy. Teo zao izy nanao hoe. Fa zao le izy lasa manao. Tazomina eto zany ty dia rehefa makato ianao. Dia rehefa eo C ady 9 iny. Dia rehefa tapitra le C ady 9 tsy makany amin'ny G ady 9 ianao fa tonga dia D miaraka amina basina F dièse. Dia misy ohatran'ny mélodie kely. Iny dia sokafana. Dia rehefa eo makato amin'ity F dièse aty ianao ka atao amin'ny 4e case. Dia rehefa eo G. Ok, aveko tsy moramora iny. Dia rehefa eo tapy zay C miaraka amina basina G. Ty zao C fa basina G. Dia rehefa eo G. Dia raha mijery an'ilay clip ianao misy ohatrany hoe iny avy atao amin'ny 2e case makany amin'ny 3e case dia rehefa eo slide atao amin'ny 2e case dia rehefa eo G. Raha tsy tianao zay dia atao C miaraka amina basina G. Dia rehefa eo avelina fandroa. Zay. Ok. Dia araka ny teneniko teo ny couplet tena zay mihitsy ny accord ampiasainy aloha fa rehefa mamarina zay hoe somary samihafa. Dia ohatran'izao ny fandehany. Lay soratsoratra. Hitanao. E mineur D. Dia rehefa eo C G miaraka amina basina B. Dia rehefa eo nalefanao
amina basina be A mineur 7 G de refa eo androama nalina G ady 9 de refa eo C ady 9 ok de tapitra zay vakiva 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 kiko D miaraka amina basina G ok de miverina daholo zay fa rehefa mamarana an'le couplet izy eo ny somary samihafa kely rehefa mamarana an'le couplet izy de manatra milaza fambolany ilay tiako de eo am'ilay ilay tiako E mineur ok satria manoatra an'izao izy ilay tiako verina fandro iny E mineur de rehefa avy eo C majeur de rehefa eo G miaraka amina basina be de rehefa eo A mineur 7 nata de G de D miaraka amina basina F dièse ok lefako tsy moramora de rehefa mamarana an'le hira izy de miverina makany am G majeur ndray C miaraka amina basina G de rehefa eo G ok de zay le hira ray manontolo rehefa avy eo moa miverina makany amin'ny couplet faharoa izy ny accord de mitovy de zay fa de mahazo toa